Miarabanao amin'ity talata fa 20 ny volana novambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny lalana marina ahafantarana azy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Galatiana 1:5-10 ka hatramin'ny 6:10 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany an-gibon'ny neny sy ny antso ahy tamin'ny fahasoavany ny nampiseho ny zanany tato anatiko. Misy ireo te hatakatra an'Andriamanitra amin'ny fahaizana, mihevitra fa azo ianarana ao amin'ny laboratoaran'Andriamanitra. Na izany aza, ny fahafantarana an'Andriamanitra dia tsy zavatra azo atao amin'ny alalan'ny ezaky ny saina na fanazarana ara-tsaina. Na ny apôstôly Paoly aza, izay olana vita fianarana ambony, dia nahatsapa fa tsy ampy ny fianarany raha te hahalalan'i Jesosy Kristy, mila fanambarana izy. Amin'ny alalan'ny fanambarany fanahy ihany no ahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra. Ilaina ny fanetretena mba hahatongavana amin'izany. Mila tonga saina ianao fa tsy misy hery ara-tsaina afaka hanatanteraka izany. Mila ny fanambaran'Andriamanitra ianao. Ary rehefa manetri-tena ianao dia hiseho aminao Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'i Paoly. Manam-pahaizany Paoly. Vakeo ny Filipiana 4:7 mamitina izany. Nanao fanambarana tena mampisaintsaina hoy izy. Araka ny fahamarinana amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Ainy avokoa izany. Filipiana 4:3-5. Ary hoy izy eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10 hoe eny tokoa, fataoko fa tiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny fahambonian'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompoko, mba ahazahoako an'i Kristy sy ho hita ao aminy, izy sy ny herin'ny fitsanganany. Filipiana 4:3-5 ka hatramin'ny 10 izany ten'Andriamanitra izany. Dia hoy izy eo amin'ny Galatiana 1:5-10 ka hatramin'ny 1:10. Fa rehefa sitrak'Andriamanitra ny nanambarana ny zanany ato anatiko. Tamin'ny alalan'ny fanambarana no nahafantaran'i Paoly an'i Jesosy Kristy. Tsy mahagaga raha nivavaka tamin'ny alalan'ny fanahy masina ho an'ny kristianina tany Efesosy izy, mba nomezan'Andriamanitra azy ireo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy. Efesiana 1:17-17 izany. Takany fa tsy afaka hahafantatra an'Andriamanitra na hahita azy amin'ny alalan'ny tantara fotsiny ianao. Raha tsy misy ny fanambarana dia tsy misy olona afaka mahalala marina an'Andriamanitra. Ka izany no antony hivavahantsika ho an'izay tsy mahafantatra azy, mba hiratany masony amin'ny fahamarinan'ny filazantsara sy mba hialan'ny voalin'ny aizina ao am-pony, ka handray ny fanambaran'Andriamanitra sy hiaina ny fahafenoan'ny fitiavany ary ny famonjeny. Amen. Misy vavaka ho tononiko izao manaraka izao asaiko ianao amerina izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, mivavaka ho an'izay tsy mbola mahalala anao aho, mba hanehoanao ny tenanao amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahinao. Esoro ny voalin'ny aizina sy ny sakany tsy fahalalana ary ny avinavinao am-pony, mba hazavaina ny sainy ka halala sy hiaina ny fahafenoan'ny fitiavanao sy ny famonjenao ary hatakatra ny fahamarinan'ny filazantsara. Noho ny fahasoavanao dia maro no tonga amin'ny fahalalana feno an'i Jesosy Kristy Tompo anio amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko. Samita en'Andriamanitra isika rehetra.